Efa ndresaka n'izay rano izay ihany sika nisan'ny singa iray tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny olombelona ny fampiasana ny rano tsy mbola sarotra nefa ho an'ny eto Madagasikara indrindra ho an'ny any amin'ny faritra ny fahazahoana izay rano fisotro madio izay ho an'ny eto Antananarivo aza moa dia mbola maro ireo tokantrano no tsy misitraka izay rano fisotro madio izay. Manahirana ny fahazoana rano fisotro madio an-tanan-dehibe amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy eto an-drenivohitra tato anatin'ny volana maro dia andaniana ora maro ny fahazoana rano eo amin'ny adiny 2 hatramin'ny adiny 7. Kely tosika amin'ny fandehan'ny rano ary matetika misy ny fahatapahana-drano. Zava-misy izay iainan'ny mponina amin'ny fokotany 2.9 eto an-drenivohitra ary mampimemenina maro. Fotoana fampopy kely fandeha. Tokony havitana zava-tsany atsasy eo milahatra amin'ny rano ohatr'izao. Tsasakadiny izao zay maty dia miandro eo aloha zay mandram-piveriny. Lasa adiny 2 mahery mihitsy ianao vao mahazo rano. Ilay pikarama zao tena hita mihitsy fa tena tsy mananina mihitsy ilay rano satria aiza vera angako tonga dia indray mandeha zay mahazo ohatra hoe 10 bidon dia raha hariva indray vao mahazo nefa iny tena fikaramana fa ahoana tsy mandeha mihitsy ve ilay rano sady ahoana mihitsy. Zao ina zao nataonao mpazaka sa manasa lamba sa manao iny? Sady matsaka rano aho manasa lamba fa tsy nanasa lamba androany. Dia raha aminao ina no tokony natao zany? Raha tokony natao zao dia hoe aleo nanasa lamba fa tsy nisy ny lamba fa sady manasa lamba zay maka rano. Zay sy ilay zanako vavy. Namboaviana ilay ohatr'izao fa nampilarina rano? Eny e, fa ela ihany aloha, ela ihany. Hoe raha avy ary ranirina dia ny pitso mandeha be izy fa rehefa tsy avy nirina dia manao ohatr'izao. Tapatapaka foana aizako intelo ve vao mandeha, intelo tapaka zany vao manovo indray. Manomboka amin'ny telo sasany maraina dia amin'ny telo sasany maraina zany dia efa misy manatitra bidon. Dia amin'ny fixe zay vao mety mahazo. Dia raha ohatra hoe kely fandeha dia atoandro be vao mahazo fa raha betsaka n'ilay rano dia malaky mahazo. Lasa mandany fotoana be zany. Ie, lasa mandany fotoana be mihitsy. Dia raha ohatra tokony hahazo maraina iny sasany dia lasa hariva vao mahazo satria ilay rano kely. Raha ny fanajiajiana natao, betsaka amin'ny fianakaviana voatery mampiaina ny fandaniana noho ny fahasarotana ny fahazoan-drano. Raha ny tokony izy anefa dia eo amin'ny 80 litatra isan'andro isaky ny olona ny fandaniana rano an-tanan-dehibe raha nitaritra avy amin'ny ministeran'ny rano. Tsy maharaka ny fitaran'ny tanàna sy ny fitombom-ponina ny foto-drafitra samisy araka ny fijerin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny rano. Ohatra hoe tapaka jiro, tapaka koa zany ny famatsiana herinaratra ireny fitaovana manosika ny rano mandeha hatrany amin'ny tokantrano ireny na eny amin'ny borne fontaine akan'ny olona rano ireny dia mazava ho azy fa tapaka zany izy ireny dia izay no mahatonga ny fahatapahany. Na izany zany ary moa fa misy ezaka atao zany mikasika an'izay misy tokony andraikitra manokana ny amin'ny herinaratra mino fa raha lamina ny any amin'ny herinaratra tokony hijanona raha teo koa zany ireny fahatapahany ireny. Na izany tsy zany misy ihany moa ny fahanterany foto-drafitrasa izay famatsiana rano. Raha tsika malala fa ny ho anatan'ireo manokana fotsiny moa raha dia fa tamin'ny andro ny fanjanahantany nanamboarana ny foto-drafitrasa na teo raha ny fanamboarana nandritra n'izay fotoana elaela izay nandritra ny taona maro eo koa ny fitombon'ny mponina ny fanamboarana sy ny fanarenana ary indrindra ny fanotarana n'ireo foto-drafitrasa io zany tsy mbola maharaka ny toe-bolantsika malagasy lehibe atao anatin'ireny fotoana ny tetezam-mety ireny fa dia efa eo am-piarinasa ny ministera efa manana paikady amin'izany zany ny hanatsarana ny fampidirana rano fisotro madio. Manana rano betsaka Madagasikara. Raha ny atotana isa farany dia mahatratra 300 tapitrisa metatra tora-telo isa-taona no fitambaran'ny rano ivelan'ny tany eto amintsika. Tsy mbola voatradraka ary tsy voafehy mba hitondra tombontsoa ho an'ny fiarahamonina sy ny toe-karena malagasy ny rano.